miomana iaona amin'Andriamanitra ao. Izay zao fandaharana zao zay iarahanao amin'ity androany ity. Faly miarabanao indray ary ao anatin'izao minitra vitsivitsy zao zay andrenesanao ny teny hikasika anao indray ny fanamasina ary andraisanao ny tenin'Andriamanitra. Manasanao hipetraka mihitsy dia hiaino. Raha ohatra moa anao zao ny atokantrano, mety misy any an-dalana miaino azy any anaty fiara any amin'izay misy azy rehetrarehetra any ianao hifantoka any ianao ao anatin'izao 20 minitra zao andraisanao ny tenin'Andriamanitra. Ilaitsika ny miaino ny tenin'Andriamanitra. Ilaitsika mandray ny tenin'Andriamanitra. Ndray andro Jesosy rehefa teo ampitoriana teny dia nisy vehivavy vakivava mihitsy, hoe nisy olona vakivava mihitsy zany hoe tena sambatra ny kibo izay nitoeranao ary sambatra ny nono zay namelona anao. Dia hoy Jesosy eny, fa hoy Jesosy hoe maika sambatra kokoa azy ny manino, ny miaino ny tenin'Andriamanitra sy ny mankatoy izany. Ny miaino ny tenin'Andriamanitra sy ny mankatoy izany. Zay ny tena zava-dehibe. Ary dia hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Salamo voalohany any hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainandratsy fanahy, tsy mijanona amin'ny lalana fahaleham-panota, dia tadidio tsara ilay andininy faharoa, ny lalàny Jehovah no sitrany. Eny, ny lalàny no saintsainy andro aman'alina. Ny lalàny no saintsainy andro aman'alina. Za tena miteny aminao ho an'ny fiainanao rehetra mihitsy, amombamombanao ray manontolo, vatana, saina, fanahy, ny vahaolanao anao dia ny tenin'Andriamanitra. Ny vahaolanao anao dia tenin'Andriamanitra. Fa izy ity mampalahelo, izy ity vitsy ny mijery azy, vitsy ny miondrika ato mamaky, vitsy ny mino ary mankatoa. Kanefa ho an'izay olona tena hoe miaino ary mankatoa an'izy ity dia hoy Jesosy hoe sambatra izy. Fa koa ny salamo voalohany iny fa mandeha amin'izay ny tohany rehetrarehetra hoe taka ny azo ambolena amoron-drano velona izy mamoa amin'ny tena fotoana izy ny raviny tsy malazo ny asany rehetra dia lavorary avokoa. Zany hoe miankina ny fahalavorarim-piainana mihitsy zany ny tenin'Andriamanitra. Josoatoko voalohany ihany koa dia miteny mihitsy ny Andriamanitra hoe aoka tsy hiala amin'ny vavanao ty bokin'ny lalàna ity saintsaino andro aman'alina hitandremanao zay rehetra voasoratra ao. Fa raha manao an'izany ianao izy dia ho ambinina amin'izay rehetra ataonao. Zany hoe ny vahaolanao atsika dia miverina ao anatin'ilay notisin'ilay pahary. Zay ilay izy zany. Izao sy ianao ny foronon'Andriamanitra. Ary rehefa ny foronony koa dia misy ataoko hoe manuel, guide, misy boky fampiasana azy. Ohatra hoe raha mividy caméra zao tsika dia ao anatin'ny caméra iny misy boky kely milaza ny fampiasana azy hoe ty ny afaka atao, ty ny tsy afaka atao, ty ny mety amin'io zavatra io, ty tsy mety amin'io zavatra io. Manana ny fomba hitaizana azy sy hanamboarana azy zany io zavatra vidinao io ary le tompony namorona azy malala ny fomba tsara hikolokoloana sy apety tsara an'io. Izao sy ianao ny foronon'Andriamanitra, ilay Andriamanitra tsy nisy mpamorona, ilay nahary-lanitra sy ny tany, tovy daholo tsika olombelona rehetrarehetra. Fa izao sy ianao manana an'ity notisy ity, manana an'ity manuel ity, manana an'ity guide d'utilisation ity, fa be da be tsy manaraka an'ity dia tsisy mandeha amin'izay laony ny fiainany. Anaty fahantrana, anaty aretina, anaty ozina, anaty aizina, tsy misy fifaliana, tsy misy fiadanana, tsy misy fitsaharana, lavitra an'Andriamanitra. Mety misy koa ny ao anaty hoe fifaliana, fiadanana, fahasambarana, fa lavitra an'Andriamanitra. Fa manasa anao ao anatin'izao fotoana izao amin'ny fiainanao ray manontolo, miverena atao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity. Ty ihany ny guide ho antsika, ty ny notisy, ty ny manuel, ty no ty ny lalam-panorenam-piainana zany ary ty tsy mivadika ty tenin'Andriamanitra ity. Lanitra sy ny tany olevina ny teny tsy mba olevina, ity tenin'Andriamanitra ity no aina ho an'ny mahazo azy. Ao anao izy anaka atongo lany ny sofinao iain'ny filazako, raketo amponao izy fa aza vela hialo aminao, fa aina ho an'ny mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Ny boky ny oabolana toko faefatra ny milaza an'izay. Zany tena tiana zaraina amintsika hoe arena be tompoko ty tenin'Andriamanitra ity, arena be ty tenin'Andriamanitra ity, fa tsika tsy mivoky an'izy ity, tsika tsy miaina an'izy ity, tsika tsy manararoatra an'izy ity. Nefa efa omenanao malalaka mihitsy zao amin'ny internet misy baiboly, any an-trano misy baiboly, raha any anaty fiara ianao ke afaka ataonao baiboly ny mandeha ao dia enonao ao an-trano ianao vereno ny baiboly dia mandeha dia enonao rehetrarehetra eny, voarainao raiketo am-po dia ankatoavy. Ny herin'Andriamanitra no ahafahanao mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa tafahoana amin'i Jesosy Kristy ianao dia ny herin'ny fanamasina no manosika anao hanao izay voalaza rehetrarehetra ato. Hoy Jesosy, mora ny ziokako, maivana ny entako.
Matio 1:20 mora ny zigako maivana netako. Za tsy mitory atoko-pivavahana aminao tsy mitory toeram-pivavahana aminao tsy mametraka lalàna sy fitsipika aminao za tsy mitory olombelona aminao ary tsy mitory ny tenako aminao ihany koa fa za dia ampanetretena ary mpanomponao ao am' Jesosy Kristy hanambaranao an Jesosy. Ary Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ray afa-tsy amin'ny alala Jesosy ihany io. Dia ataoko hoe fampidirana kely ary zany zay hoe ity tenin'Andriamanitra ity mba ho raisinao fa ny voasoratra ato dia Jesosy ary fahafahana ny ato, tsy corvée io. Ny olona matsy mitsoaka an'izy ity fa hoe lalàna ny ato didy ny ato dia tsy vita ny ankatoa dia aleo tsy miditra amin'io mangeja mamatotra fa za milaza aminao fahafahana ny lazain'ity tenin'Andriamanitra ity rehefa tafahoana amin'i Jesosy ianao. Io tsy resaka hanina hohanina sy hanina tsy hohanina intsony, io tsy resaka andro tandremana intsony, io tsy resaka misarom-boaly intsony, io tsy resaka hoe tsy maintsy manao an'ity, tsy mahazo manao an'ity, tsy maintsy manao an'ry, tsy mahazo manao an'ry, fa misy lalàn'ny fanahinaina ao aminao, misy hery vaovao aminao, misy an' Jesosy eo aminao dia tsy corvée aminao le anao sitrapon'Andriamanitra fa lasa sitraponao avy amin'ny fanahy masina ao anatinao lasa misy fiovana zany misy fiovana. Dia te hampahery antsika zany hoe mazotoa mamaky ny tenin'Andriamanitra, mandray ny tenin'Andriamanitra fa io ihany ny azo antoka ary io fanafody io ho an'ny fanahy ho an'ny tena ray manontolo. Zao ny lohan'ny tenin'ity fizarana ity: anaka ianao eto amiko mandrakariva, anaka ianao eto amiko mandrakariva. Isokatra ny masom-panahinao androany hiala ny voaly eo aminao androany voakasika amponao anao amin'izao teny zao ary tena hoe hitondra fanafahana ao anao ty teny ity, hitondra fiainana ao anao zao teny zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aiza no hitantsika zay hoe anaka ianao eto amiko mandrakariva. Tantara efa diso fantatsika ity raha vao miresaka tsika dia hoe tantaran'ilay zanak'adala ary ny fatohantsika matetika dia any amin'ilay zanak'adala foana. Marina aloha zay satria zay ny tantara nambaran'i Jesosy. Avakio nge ny Luka 5:12 andininy fa Luka 5:12 andininy fa 1:30. Luka 5:12 andininy fa 1:30. Ary hoy rainy taminy: anaka ianao eto amiko mandrakariva ary ianao avokoa izay rehetra ananako. Fanambarana lehibe zany tantarain'i Jesosy. Ohatrany hoe tsy hoe ohatrany fa zao mihitsy zany amin'izao novambra 2019 zao ohatrany hoe zao mihitsy Jesosy no miteny an'ity nefa efa arivorivo taona lasa tany zao tantara zao fa zay no ma éternel an Jesosy hoe ilay izy hatrizay ary mandrakizay. D'actualité foana ny ambaran'i Jesosy. Ty baiboly ty tompoko tsy lany andro ty tsy lany andro ty fa ty tena hoe araky ny fotoana mihitsy izy ty. Ny zavatra ho avy ary mbola ambarana io, zavatra lasa efa teneny ny ankehitriny ambarany maimaimpona nefa zany fanambarana zany. Dia miteny izy ohatra miteny amin'izao tsika amin'izao fotoana zao mihitsy hoe anaka ianao eto amiko mandrakariva, zay rehetrarehetra anahy dia anao avokoa. Iza ny mbola mangeja anao, iza ny mbola mampitahotra anao, iza mbola miteny aminao any fa fahavalon'Andriamanitra ianao, tsy tian'Andriamanitra ianao raha tsy manome vola, tsy tian'Andriamanitra ianao raha tsy manao asa fanompona be, tsy tian'Andriamanitra ianao raha tsy manao rakoboady, tsy tian'Andriamanitra ianao raha tsy mandoa fahafolo-karena, tsy tian'Andriamanitra ianao raha manao ny asany, fa raha manao ny asany ianao dia tiany, raha mandoa vola be ianao dia tiany, raha manao asa fanompona ianao dia tiany. Miankina amin'izany ve fitiavan'Andriamanitra hoe ny zavatra etsehanao sy ataonao ny itiavan'Andriamanitra, mbola tsy nanao ninina kory ianao dia efa tianao Andriamanitra. Zay dia lazaiko anao zay. Tady dio ty tenin'Andriamanitra anankiray ity. Andriamanitra mampiseho ny fitiavany amintsika ozy izy fa mifono-mbola mpanoty sika dia ahoana maty hamonjy antsika Kristy. Zany hoe Jesosy Kristy tsy Andriamanitra ray tsy niandry an'izay ho ataonao, tsy niandry an'izay hetsika ho ataonao fa tonga dia tiany fotsiny ianao. Mbola tsy voatoritory tao akibon'ny reninao akory ary ianao dia efa tiany ianao ary efa voahomanao anao famonjena ianao io. Ianao izay manana complexe d'infériorité, ianao izay milaza halan'olona, tsy tian'ny olona, arian'ny olona, fadiranovana, tsisy raisina. Zao lazaiko anao misy raisina ianao rehefa tafahoana amin'i Jesosy Kristy ary zanak'Andriamanitra ianao. Andriamanitra mampiseho ny fitiavany amintsika fa fonom-bola mpanoty isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Avy eo izy miteny fonom-bola fahavalo ary tsika nampihavanina. Mainka moa fa itsika izao efa noana tamin'i Jesosy Kristy tsoa hovonjen'Andriamanitra ihany koa. Dia eto be da be ty zany lesona be tena mila raisitsika hoe be da be ny olona mpivavaka fa tsy
tsy mitondra tena hoe zanak'Andriamanitra, tsy mitondra tena hoe zanak'Andriamanitra, fa ohatra mitondra tena foana hoe andevo voageja, tsy afaka manao inona na inona ao anaty fahaterena. Fafantaro ny marina androany dia afantaranao hoe anaka ianao eto amiko mandrakariva, ary zay rehetrarehetra anahy dia anao avokoa. Inona dikan'izay? Zanaka dia mpandova. Vakitsika ny ao amin'ny Romanina toko 15. Romanina toko 15 andininy fa 5:10. Fa Romanina toko 15 andininy fa 5:10. Fa tsy nandray ny fanapaham-devozana ho amin'ny tahotra indray ianareo. Tsy nandray fanapaham-devozana ho amin'ny tahotra, rehefa zanak'Andriamanitra tsy matahotra zany, fa misy fahatokiana ao anaty. Fa hozy izy hoe nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana, izay antsointsika hoe aba, dada zany, dada, raio. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Dia toy izao amin'izay ny 7:10. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara manam-boninahitra aminy. Zanaka, mpandova, mpiray lova amin'ny Kristy. Zay ny fahamarinan'ny tenan'Andriamanitra. Ny olona anankiray rehefa natsapa ny famonjena tao amin'i Jesosy, ny olona anankiray rehefa nametraka 100,000 ny fitokisany ao amin'i Jesosy, ny olona anankiray rehefa nateraka avy any ambony, nanaiky ny fanadiovan'i Jesosy tamin'ny rany, nanaiky ny nateraka avy any ambony, ny bebaka marina ka nanolo tena ho an'i Jesosy, antsony izy hoe zanak'Andriamanitra. Ary rehefa zanak'Andriamanitra izy mpandova an'Andriamanitra, mpiray lova amin'ny Kristy. Voalohany lovanao voalohany indrindra dia ilay toetran'i Jesosy: fitiavana, mahari-po, mamindra fo, mandresy ny fahotana, tsy andevo ny fahotana, tsy andevo ny nofo, tsy andevo n'izao tontolo izao, ary mandova zay rehetrarehetra fitahiana avy amin'Andriamanitra. Ty le zokin'le zanak'adaly ty nge zany dia zao hoe mipetraka fotsiny tao amin'ny rainy tao izy, fa tsy niaina tao anaty fifaliana, tsy niaina tao anaty fiadanana, tsy niaina tao anatiny hoe fitahiana avy amin'ny ray. Fa inona ny lazainy? 9:20. Indro izay elizay aho no efa nanompo anao. Zay re vao nge le fitondrantenany, zay elizay aho no efa nanompo anao. Beda be koa ny ohatr' izany. Marina fa mpanompontsika, mpanompon'Andriamanitra, fa misy sokajiny anankiray koa mila raisitsika amin'ny fiheverana hoe zanak'Andriamanitra koa ny antsika, zanaka. Dia misy ny mampanompo, misy ny mangeja, misy ny mamatotra anao hoe raha tsy manao an'io anao tsy voata, raha tsy manao an'itsy ianao tsy voata, sy ny sisa sy ny sisa. Nefa ianao dia efa voata ho azy fotsiny ianao satria zanak'Andriamanitra. Fa eo kosa nefa ianao mila mihaino ny sitrapon'Andriamanitra. Dia inona ny sitrapon'Andriamanitra marina? Ankatoavinao ve zay? Andeha ny sitrapon'Andriamanitra. Zao teneniko anao zao, tsy mamporisika anao andeha anota, satria hoe zanak'Andriamanitra foana ianao. Ohatrany hoe le zanaka adaly ty hoe disonay ny fandraisantsika raha vao zay. Fa fahafantaranao zanak'Andriamanitra mahatonga anao tsy hanota. Zay dia lazaiko anao. Fahafantaranao hoe mihoapapana be ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Rehefa fantatry ny olona zay, tsy hanota izy, fa fantany hoe sarobidy ny fitiavan'Andriamanitra azy. Fa tsy anatria tompoko tsy mamporisika anao hoe anoto ty toro-teny ty, tsy mamporisika anao hoe anaonao foana ty toro-teny ty, tsy mamporisika anao hoe andana ataovy zay tianao sy filany nofinao sy zavatra tianao rehetrarehetra fa tian'Andriamanitra foana ianao. Tsy mamporisika an'izay fa za miteny anao rehefa tafahoana amin'i Jesosy ianao tsy te hanota zany ianao. Zay ny tena marina. Rehefa tafahoana amin'le herin'ny fahasoavana ianao, ny herin'ny fahasoavana dia mamporisika anao hanao sitrapon'Andriamanitra. Ny herin'ny fahasoavana dia mitarika anao andeha araka izay sitrapon'Andriamanitra. Ny herin'ny fahasoavana dia mahatonga anao tsy hanota intsony, fa ho tia hanao sitrapon'Andriamanitra. Dia eo amin'ilay fisainana zany mila miova. Romanina toko 12 dia toy ianao andiny voalohany sy ny toy ianao hoe miova fanavaozana ny saina, amantaranao sitrapon'Andriamanitra. Misy dia tsy maka ny toerana mihitsy hoe zanak'Andriamanitra, misy dia tsy maka ny toerana mihitsy hoe atanatanao vavanao fa ho fenoka, misy dia maka ny toerana mihitsy hoe tsy maka ny toerana mihitsy hoe za nge zanaky ny avo indrindra. Raha zanaky ny mpanjaka ianao dia inona zany ianao? Prince ianao, zanaka mpanjaka. Manahoana ny hafalian'ny olona sy ny farisihany sy ny fahavitriany rehefa hoe zanaka manam-pahefana, zanaka filohan'ny repoblika. Faly be nge zany ary manana
fikarakarana manokana, zanaka filohan'ny repoblika, zanaka prime ministre, zanaky ny filohan'ny assemblée nationale, zanaky ny filohan'ny sénat, zanaky zao manahoana ny fahavitriany sy ny fifaliany sy ny fandehandehanany eny ilazany en'izany. Fa isika indraindray kristiana zanak'Andriamanitra miafiafy, mipiripirina, malaheloelo, tsisy fifaliana. Dia rehefa zay ny zavatra fijoroana vavolombelona ataontsika, tsy te hanaraka ny fiainana izay iainantsika ny olona. Nareo ve zanak'Andriamanitra, nareo ve kristiana, nareo ve anaty fivavahana, nareo toa ohatran'ny voageja, nareo toa ohatran'ny malahelo lava, nareo toa ohatran'ny tsisy fifaliana, na ianareo toa tsisy hery. Fa nefa ny zanak'Andriamanitra ny tompon'ny fifaliana, zanak'Andriamanitra ny tompon'ny hery, zanak'Andriamanitra ny tompon'ny fahatokiana tanteraka, satria matoky izy fa zanak'Andriamanitra. Ianao zanak'Andriamanitra, zanak'ilay nahary ny lanitra sy ny tany ianao, zandrin'i Jesosy Kristy ianao. Ianao dia hoy izay ten'Andriamanitra hoe tsy vahiny intsony ianareo fa tompon-tany, mpiray lova amin'Andriamanitra, ankohonan'Andriamanitra. Zay le fahamarinana ny ten'Andriamanitra. Ka mba miova ny fanavaozana ny saina, aza maka ny toeran'ny andevo, aza maka ny toeran'ny ataoko hoe anao zavatra ve ho tian'Andriamanitra, fa tiany fotsiny ianao, fa anjaranao amin'izay miaina araka amin'ny mazanak'Andriamanitra zay. Fa tia zanaka lahy matoty dia zao, indro zay elizay no nanompo anao, tsy mbola nandika ny didinao na dia iray aza, dia ahoana ozy izy? Izao tsy mbola nomenao na dia zanak'osy aza mba hifaliako amin'ny sakaizako. Tena mampalahelo ty zanaka lahala ity, satria tao izy zany zanak' dady izy tao, fa tsy nisy osy mihitsy zany tao nifaliany. Nakatony didy fotsiny izy fa tsisy zavatra ny ainany tao, satria ringana ny oloko no tsisy ny fahalalana, tsy mahafantatra ny marina. Fa ty zanak'adaly ty le anankiray ty rehefa tonga, inona no azony? Nahazo kapy izy, nahazo peratra izy, nahazo fitafiana vaovao izy, nahazo fifaliana mihitsy izy avy amin'ny rainy, novonoina mihitsy ny ondro matavy hifaliany zareo, ary nanaovana fety be tao, satria nahoana zanak'Andriamanitra izy. Very izy ka hita indray maty izy fa velona indray. Ary zay le fiainanao amin'ny zanak'Andriamanitra, hoe manana fifaliana, fiadanana, faharim-po, manana an'izay hoe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay. Ny fijoroanao vavolombelona, manana fifaliana, manana fiadanana, manana fitsaharana, manana zay rehetrarehetra ilaina tokony ho anao. Za aloha tsy hiteny anao hoe ho lasa miliardera ianao na hoe tena hompany foefo be, fa hoy ny ten'Andriamanitra hoe sarotra be ny dira manan-karena fanjakan'Andriamanitra. Fa zao no lazainy ten'Andriamanitra hoe ianao sarobidy lavitra noho ny voromanidina, zay tena hoe feno famendrehana sy feno fahatsarana. Ianao sarobidy lavitra noho ny voninkazo eny an-tsaha, reny eny androany, fa atsipy any apatany reny rapitso. Ianao mihoatra lavitra noho ireny, ianao mihoatra lavitra noho ny voromanidina, reny tsy manangona, reny tsy mitady. Isika nefa dia ohatran'ny miasa saina be, sika nefa dia ohatran'ny miazakazaka be, sika nefa lasa ohatran'ny tsisy fiadanana, fa entin'le fiainana, entin'le fitadiavana, entin'le firotorotona. Fa androany tena teny aminao hoe anaka, ianao eto amiko mandrakariva, zay rehetrarehetra anady anao avokoa, zay rehetrarehetra anady anao avokoa. Mandova an'Andriamanitra, mandova fiainana mandrakizay, mandova ny toetra an'Andriamanitra, mandova ny fomba an'Andriamanitra, miala ny aretina, miala ny ozina, miala ny tsy fahafahana manao sitrapon'Andriamanitra, mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa ho avy Jesosy Kristy eny amin'nirao ny lanitra dia hiara-hiakatra aminy ianao any an-danitra any, misy paradisa any. Jaona toko 7 minoa an'Andriamanitra, minoa koa ao an-trano raiky misy fitoerana maro. Ty eto tany ty mandaly ty eto tany ty olona volony ty eto tany ty opitehany ty. Fa zao manana dady ianao mikarakaranao eto, manome sakafo anao isakin'izay mila ianao, ara-batana, ara-panahy, manome ny fitafiana ilainao, manome sarge ilainao, tsy haiko fatrano ve, ekolazy ve, zavatra rehetrarehetra ilaina, fantatry ny rainao fa ilainao zany, tsy toriko aminao akory ary zany. Fa za tena hitory ianao an Jesosy fotsiny. Rehefa manana an Jesosy ianao dia manana ny zavatra rehetrarehetra. Fa fantaro hoe zanaka ianao dia manaova fiainana miendrika zanaka, manaova fiainana miendrika na prince, zanaka mpanjaka, manaova fiainana hoe tena zanaka data, fiainana ao anatin'ny fanetretena koa nefa, fa tsy mireharesy mieboebo akory. Ary tsy fiainana miaina amin'izay daniny kibony sy ny fafinaretan'ny nofo sy ny filan'ny nofo, fa miaina amin'ny fahatsorana. Ary tena hoe miaina ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa tiako fantatrao fotsiny hoe fiadanana, fahasoavana, fitahiana omeny Jesosy rehefa tena hoe tafatoetra tsara ao aminy ianao. Fa zay zavatra mila ampianarina ny olona rehetrarehetra zay, fa lasa tsy
tsy miaina-piadanana, ohatra ny malahelohelo tavalava, ohatra ny malahelo foana, ohatra ny mikendrona foana, ohatra ny ory foana, nefa ny zanak'Andriamanitra zany olona faly zany, olona manana hery zany, ary tena hoe ao amin'i Jesosy zany rehetrarehetra zany. Dia andramoka izaho fa tsara Jehovah, raha tsy mbola zanak'Andriamanitra ianao midiro ao amin'i Jesosy, mibeba marina manolora tena ho azy dia fantatrao zany zanak'Andriamanitra zany. Rehefa tena nanolo tena ho an'i Jesosy ianao dia mianahy amin'izay hoe zanak'Andriamanitra izay. Dia arak'izay rehetrarehetra izay hoe hitanao ampahany any zao zany fitoriana zany fa za manasa anao ho an'izay tao masina, misy fitoriana izay ho atao fitoriana filazan'ny saran'i Jesosy Kristy, sahalalala amin'izany zavatra hotoriana aminao ao amin'ny 16 sy 17 novambra samy amin'ny 3:00 ao amin'ny Petite Salle, ao amin'ny Capra Draine Atsinanana. Anasako antsika rehetrarehetra, tsy akanavaka na iza na iza, na vaiza na vaiza, anambarana an'i Jesosy Kristy, ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ny fibebahana, ny fialana fahotana sy ny fahazaran-dratsy, ny amin'ny fiverenan'i Jesosy, zay no anasana antsika. Averiko ihany ary amin'ny 16 17 novambra samy amin'ny 3:00 ao amin'ny Petite Salle, ao amin'ny Capra Draine Atsinanana, eto Toamasina samy amin'ny 3:00.